Mbola eo amin'izay baolina kitra izay fa sokajy zariny kosa indray dia nikarakara fanana ihany koa zareo avy ao amin'ny sekolin'ny baolina kitra Ajesaia. Fantatra androany teny amin'ny kianjan'Alarobia ireo ekipa hisolo tena nangalamanga amin'ny fifianinanana nasionaly amin'izay antsoina hoe tournoi Grand Tana U13 izay eo amin'ny setra nasionaly moa izany ho sokajy latsaky ny 10 taona ka tamin'ny alalan'ny fanatanterahana ny ho an'ny latsaky ny 13 taona no nangalana ireo ekipa roa ireo raha tamin'ny lalao famaranana tamin'ny ity androany ity dia ny espoir mataitos nivoaka nandresy raha niona tamin'ny Bayern FC. Tamin'ny satokana iray ohatra no nahavoasitra ao tompon-daka ny ekipan'ny espoir mataitos miakanjo fotsy nandritra ny famaranana ny andian'ny fahaenina ambin'ny folo ny tournoi Grand Tana karakarainy Ajesaia nandritra ny roa andro. Ny ekipan'ny Bayern FC moa no laviny tamin'izany teo amin'ny lalao famaranana. Nazo ny larina fahatelo kosa ny ekipan'ny izay rehefa niraisy ny ekipan'ny latsaky tamin'ny isa 2-0 teo amin'ny lalao fetitoerana. Ankoatr'izay dia nibata ny amboaran'ny fair play ny ekipan'ny B102 Ambomamamory. Toy izany koa ny ekipan'ny FTMM izay voahositra ho meilleure révélation. Reto ekipa roa reto izay nanatanteraka lalao fampisehoana ny alohan'ny famaranana. Marihana fa nahatratra 12 nisan'ny mpandray anjara tamin'ny hetsika naharitra roa andro ity. Ny zomano nanaovana ny fantsana teny Carion raha etsy amin'ny kianjan'Alarobia kosa nanaovana ny dingan'ny famaranana rehetra androany alahady. Reto ekipa enina reto izany no miampy ny FC Tsaralaza avy any Manjakandrino. Izany no hisolo tena analamanga amin'ny tournoi de l'Océan Indien atao ny 13-14-15 septambra ho avy izao. Karakarainy ny tournoi de l'Océan Indien atao amin'ny 13-14-15 volana septambra ho avy izao. Maninona moa izy natao hoe tournoi de l'Océan Indien satria izy ekipa anankiray avy any Mayotte no asaina ho amin'ny andray anjara amin'ny tournoi io fa ohatrany hoe tournoi national isa-taona zany izay andraisana ekipa maro avy any amin'ny faritra rehefa maro be ny ekipa avy any amin'ny faritra no efa namaly ny fanasana zany izay ho avy eto. Anisany moa zany mba ahafahana mifidy sy mifantana ireo ekipa eto analamanga ty tournoi Grand Tana ty dia efatra zany no efa fantatra fa tafavoaka andray anjara tournoi national dia ny espoir mada, Bayern FC, ny latsaky dia ny izay avy any Tsimondrano. Misy ekipa telo nefa azy ekipa azo hoe miendrika ndray nazo ny fair play B102 avy Ambomamamory eo ny FTMM izay révélation tamin'ity tournoi ty ary eo koa isan'ny ekipa miendrika ny FC Tsaralaza avy amin'ny Manjakandrino. Ireo zany no solotena analamanga sisan'izay zany mameno amin'ny 12 zany ny telo amin'ny 11 zany dia isy ekipa avy any amin'ny faritany. Izy araka izany ny ekipa avy any Mayotte ho avy eto Madagasikara amin'ny fifaninanana io.